Manolotra ny arahaba tompoko. Mahakasika ilay fikorontanana ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika avy hatrany no entintsika hanombohana ny fiarahana. Antombo hery izy ka lasa dépression tropicale. Arak'izany dia mitondra rivotra manodidina eo amin'ny 5-20 kilometatra isan'ora ary arahana tafiotra 5-70 kilometatra isan'ora rehefa ao anaty oram-baratra. Mizotra miandalana mianatsimo somary atsimo atsinanana izy amin'ny hafainganam-pandeha 9 kilometatra isan'ora. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny manodidina ny 270 kilometatra atsimo andrefany Toliara no anisy fohibeny. Raha ny vinavina mahakasika azy io dia hitombo hery miandalana izy ka ahina no mety ivadiany ho rivo-doza manomboka ny alina. Ivoatra tsikelikely manamorona ny morontsiraka atsimo andrefana sy atsimo Madagasikara iny ity tangoron-drahona ity atao anatin'ny andro vitsivitsy. Ny ivony mety hiala mihoatra ny 100 kilometatra amin'ny morontsiraka atsimo andrefana sy atsimo iny, fa kosa ny rahom-baratra miaraka aminy dia mbola tombanana amin'ny rotsakorana betsaka any amin'iny faritra atsimo andrefana sy atsimony Madagasikara iny hatramin'ny Rampitso. Misy mihitsy ny fampitandremana mahakasika izay mety ho betsahan'ny rotsakorana izay any amin'ny distrikan'ny Morombe, Toliara voalohany sy faharoa, Ampany, Belo, Tsiombe, Ambovombe, Amboasary ary Taolagnaro. Entanina mponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho betsahan'ny rotsakorana izay satria mety ho tafakatra 20 hatramin'ny 30 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Noho ny fivoarany ity tangoron-drahona ity manakaiky ny morontsiraka ihany koa dia mety ho mafy ny rivotra any amin'iny morontsiraka Ampania sy Androiny. Ny mpiandriaka manomboka eo amin'ny Morombe hatrany Taolagnaro ihany koa dia entanina mba tsy hivoaka iandrika mihitsy aloha mandra-palasa tanteraka ity fikorontanana ity satria anonja be ny ranomasina ahery mihitsy zany. Ny rivotra ihany koa dia mety hanodidina eo amin'ny 50 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ny avy ny onja moa dia mety ho tafakatra 3 hatramin'ny 4 metatra. Entanina foana ny mponina rehetra mba anaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ary ihany koa anaraka tsakany sy andavany ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza amin'ny metisio. Indray mbava mahakasika ny toetry ny androntsika ankapobeny eto Madagasikara dia miankina tanteraka amin'ny fivoaran'ity fikorontanana atao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ity no amaritra ny toetry ny andro. Mety ho betsaka hatrany ny rotsakorana any amin'iny faritra atsimo andrefana sy atsimo nosy iny. Ny orana kosa dia sakivangony kokoa any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana. Ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra atsinanana ary morontsiraka afovoany atsinanana moa dia mbola tombanana ho maina hatrany aloha raha ho amin'ny Rampitso, fa mety hiverina tsikelikely izay orana tandrifon-drahona izay manomboka amin'ny alakamisy na ny zoma ho avy izao. Mivina ny toetry ny andro ho amin'ny Rampitso maraina ary raha jerena amin'ny Antsipriany dia azo orana tandrifon-drahona amin'ny Voamaraina any amin'ny morontsiraka ny faritry Sofia, Boeny, Melaky, Menabe, atsimo andrefana, Androy, Anosy, mihitatra hatrany amin'ny morontsiraka ny faritra atsimo atsinanana, Fitovinany ary Vatovavy. Andrahona na andrahona mitsitokotoko any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny faritra atsimony Madagasikara iny. Ny faritra hafa kosa dia andrahona vitsy na Ibalika be, Ingabe Masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifon-drahona ny any amin'ny faritry Boeny sy morontsiraka ny faritry Sofia. Anoram-baratra amin'ny ankapobeny any amin'ny faritry Melaky, Menabe, Bongolava, Vakinakaratra, Moromany, Matsiatrambony, Iorombe, mihitatra hatrany atsimo atsinanana, Anosy, Androy ary atsimo andrefana. Ny faritra hafa tsy voatonona teo kosa dia andrahona mitsitokotoko na Ifandimby eo, Andrahona sy Masoandro. Raha ny maripana indray dia somary anevikevoka hatrany aloha ny hafanana fa any amin'ny faritra atsimo iny ihany no somary isy fidinany kely ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny afovoantany zao dia eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 30 degré ny maripana, eo amin'ny 5 hatramin'ny 4 degré morontsiraka atsinanana ary 3 hatramin'ny 4 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 9 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Mivina
ny toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia tombanana andrahoana mety isy any nerjika isina orana tandrifondrahoana indrindra ny takarivana ny alina ho an'ny afovoantany sy mifatra avaratra atsinanana ary ny morontsiraka afovoany atsinanana mifatra hafa kosa dia mbola iaina ao anatin'ny oram-pahavaratra hatrany mety ho betsaka ihany ny rotsakorana any amin'iny morontsiraka atsimon'ny nosy iny fa miankina amin'ny fikisahan'ilay tangoron-drahona ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 4 hatramin'ny 4 degré morontsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 9 degré eo foana ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Mivina ny toetry ny andro ny zomary no amaranantsika sahady dia tombanana iverina miandalana ny oram-pahavaratra saika manenky amin'ny faritra maro eto amin'ny Madagasikara. Na izany na tsy izany aza dia iamaina miandalana ny morontsiraka afovoany andrefana sy any amin'iny faritra atsimony Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 4 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary manodidina amin'ny 4 hatramin'ny 4 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 5 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antonony any ankapobeny ny tahan'ny falitondrivotra ary saika manodidina fetrany MS avokoa ny rehefa rehetra voaray raha tazantsika amin'ny kisary izao. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany izay tahan'ny falitondrivotra izay eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.